Voatsara ilay vehivavy janga ary ilay fankalazana tena kanto dia kanto. Izany no dinidinika iarahantsika indray amin'ity Alakamisy fa fito amin'ny folo volana Avrily ity. Ry mpiara-midinika namana isany, miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy, fa tafahoana somatsara. Dia hifandray tanana aminao kanefa amin'ny alalan'ny vahoatanana no anoloantsika izany fifandraisan-tanana izany am-pifaliana ary dia manolotra ny firarian-tsoa, ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao. Hivavaka isika mialohan'ny andiniantsika izao lohahevitra izao. Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Ianao no mpamonjy anay, misaotra tamin'ny zavatra rehetra nataonao tao amin'ny fiainanay. Tsy takatry ny sainay izy ireny. Misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ary misaotra ny amin'ny famondram-ponao. Ankehitriny ihany koa dia misaotra no amin'ity fotoana ity izay mbola avelanao iarahanay mandinika ny teninao. Angataka aminao ary izahay mba anadio anay, anala-tsy fantaterahanay rehetra. Ary aoka ny fanena masina kosa no arotsaka ao am-ponay sy izao mpiara-midinika amiko izao amin'ny toerana maro samihafa izay misy an'izy ireny avy. Dia izay mahasoa dia apetraka ampitananao, tononona ny vavaka noho amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, resaka fanambadiana no fampiresantsika ary hitantsika nandritra izay fotoana lavalava izay ny ezaka ataon'Andriamanitra amerenana amin'ny laony ny fifandraisana ety amintsika sy amin'Andriamanitra. Amin'ny Apokalipsy 7:10 no ahitantsika toe-javatra roa. Ny voalohany dia ny fiafaran'ilay vehivavy janga. Misy fiafarana izany. Ary ny faharoa dia ny fankalazana ilay fampakaram-bady. Kristy mampakatra ny vadiny. Ty am-piandohana dia tiako nilaza aminao fa tena vidin-dafo tokoa ny tsy fahatokiana ao anatin'ny fanambadiana. Mampatahotra izany. Miatraika amin'ny fiainana andavanandro, miatraika amin'ny fiainan'ny zanaka ny vokatr'izany. Eny fa na dia ilay vady voafitaka izay manam-paharetana indrindra aza dia mety ahita amin'ny farana fa misy fetra tsy azo ny oharana ka tsy ahafahany manavitra intsony ilay fanambadiana. Mampatahotra izany. Rehefa tonga amin'ny teboka anankiray izay mahatonga ny fon'ny olona mafy tanteraka ka tsy bebaka intsony dia tsy mahasoana inana intsony ny fanohizana tantara sy ny famelana, ny fahoriana, ateraka ny fahotana. Mampatahotra izany. Efa nanao niezaka ny fampidiana, efa natao niezaka ny fampihavanana, saingy tsy tanteraka ary ny fiafarany mety tsy afaka miverina intsony. Ry mpiara-midinika namana, na dia misy aza ny alahelo ny amin'ireo izay very dia afaka manao fankalazana kosa ireo niari-pahoriana noho ny fianaky ny fahotana. Saingy fongana ihany izany noho ny farany. Ary amin'izay fotoana izay dia averin'Andriamanitra amin'ny laony toy ny tany am-piandohana ny toe-javatra. Izay no voalaza eto amin'ny andininy voalohany Apokalipsy 7:10. Voatsara ilay vehivavy janga. Manao hoe rehefa afaka izany dia naharefeon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra nanao hoe Alleloia. Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana nataony. Fa nitsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fitsangatsangany ary namaly azy ny ranony mpanompony izay nalatsa ny tanany. Dia niteny fandroana ireo hoe Alleloia, ary setriko ny tanàna dia miakatra mandrakizay. Ry mpiara-midinika namana, isy fiafarana ny tantaran'ilay vehivavy janga. Misy fiafarana ny tsy fahatokiana eo anivon'ny fanambadiana.
eo anilana nefa dia izao andininy fahinana dia narefeo tahaka ny any vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondrona ny ranobe ary tahaka ny fikotrokotroka ny kotrokorana mafy nanao hoe aleloia fa ny tompoandriamantsika dia tsy toa no mpanjaka aoka isika hifaly sy ravoravo ka ny mivoninahitra azy fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny. Ry mpiara-midinika namana, ho avy ny fotoana averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny toe-javatra rehetra ary toy ny fifaliany mpampakatra hitantsika ankehitriny ny fampakaram-bady amin'izay fotoana izay. Anahoana izany fifandraisana mandritra ny fiainana manontolo tsy misy fisarana intsony ary zay ny voalaza ny Apokalipsy 4:20 ka ny andininy voalohany sy ny hatraam-bahefatra manao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary nahita fa ny indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary narefeo mahery avy teo amin'ny sisa fiandrianana manao hoe indro ny tabernakel'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra ho aminy ary ireo olony ary Andriamanitra ny hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ry mpiara-midinika namana, zany ny fanantenana omen'Andriamanitra ho an'ny voara izay matoky aminy. Dia tsara fa ny fanambadiana izay firaisana amin'ny fiainana manontolo dia tandindy ny firaisana eo amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Fitiavana izay asehon'i Kristy amin'ny fiangonana no fitiavana tokony asehon'ny mpivady rehetra ao anivon'ny fanambadiana. Tadio tsara fa fahoriana tsy takatry ny saina no tsapan'i Kristy rehefa manda azy ny taranak'olombelona ary nanoditra ny fitiavany tokony ho azy tamin'ireo Andriamanitra tsy izy. Na izany aza dia nanoditra ny aino antsika Jesosy. Ny tenany no nanonitra ny tsy fahatokina sy ny fitsangatsangantsika mba hahatonga antsika anana ilay teny fikasan'ny fiainana mandrakizay raha mibebaka sy miala amin'izany faharatsiana izany izaho sy ianao. Ry mpiara-midinika namana, ho avy ilay fankalazana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Iriko mba hiaraka ankalaza io isika amin'izay fotoana izay. Ho avy ny fitsarana fiafaran'ilay vehivavy janga. Tiako ampisaintsaina anao fa misy fiafarana vidin-dafo ny tsy fahatokina ao anatin'ny fanambadiana. Inona ny fanapa-kevitra raisinao androany? Inona ny fanapa-kevitra raisitsika androany? Fa efa vonin'Andriamanitra hanome antsika ilay toerana tsy misy fahafatesana. Vonin'Andriamanitra hanome antsika ilay tsy misy ranomaso, tsy misy fanaintainana, fa toerana kanto, toerana mahafinaritra no manin'Andriamanitra ho anao. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy ka samy ezaka isika hanonitra ny tsy fahatokintsika tao anatin'ny fanambadiana. Azon'Andriamanitra tao mamerina amin'ny laoniny amin'ny tsara tamin'ny tahaka ny tamin'ny voalohany ny fiainam-panambadiana ao raha manaiky anao androany. Nde ary eo antsika mbavaka izany. Andriamanitra rainay mampieritreritra anay ny lesona izay noresahanay teto androany, mampisaintsaina anay fa misy fiafarana ny zavatra rehetra. Eny fa na ny tsy fahatokiana eo anivon'ny fanambadiana dia misy fiafarana ary mampatahotra ny mety fiafarana raha toa ka tsy miverina makeo aminao zahay. Andriamanitra, aoka ary ianao no fikirinay androany ary aoka ianao no nampy anay mba hahatonga anay hiverina eo amin'ny fahatokiana amin'ny fanarahana anao ary hiverina amin'ny fahatokiana eo anivon'ny fanambadiana. Dia aoka ilay teny fikasana izay nomenao anay teo no mba ho saintsainay ka raha hiatrika ny tontolo andro izay androany dia tontolo andro feno fanantenana fa azonao atao ny mamerina amin'ny laono amin'ny tsara eo amin'ny fiainanay. Dia mitahina tsirairay avy ny vavaka tononona sy angatana nony amin'ny anarana Jesosy irery ihany. Amen.